Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy no atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Pasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy no atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina Kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Karamarson eto amin'ny radio Fania. O meu fiadanagna ireo manantenanao ry tompo, engany eo masinteny ny mpaminagny, heroy ny vavak'Israely mpanomponao sy ny vahoakanao. Nalaigny avy tao amin'ny bokin'ny Siraka, toko fa 9:30. Falifaly sady ravoravo mitondra fiarabagna ho antsika jiaby eo vetsen-kanavaka, atsika magnaraka tsy tapaka ty onjam-peo ity, na itsika zay magnaraka amin'ny alalan'ny web radio, atsika ihany koa magnaraka izegny antoerana. Isorana ianareo zay mpagnaraka tsy tapaka tsy misaraka amin'ny ty onjam-peontsika ity. Arak'izay ny ankasitragny amin'ny fofeno fanetrentegna ianareo jiaby tsenkanavaka. Satria ny loha-hevitry aroson'ny eglizy amintsika niany, izay mamela no havela. Noho zegny asaigny ampitiavagna ampagnajagna tsika jiaby agnaraka sy tandregny ny toroteny ndraiky fampianaragna hoentin'ny son excellence Monseigneur Archevêque amintsika amin'ny alalan'ireo vakiteny masina samihafa atolotry ny eglizy amintsika niany ity. Oresitsika ho toy ny fiainatsika izany, nezaneza ny toeragna misy atsika. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vakiteny masina voalohany, bokin'ny Siraka. Mendrika ankahalaina ny lolompo amampatezerana, ary manana izany ny mpanota. Izay mamaly ny ratsy dia iara ny fanahin'Andriamanitra izay tahiry fatratra ny fahotany. Avelao ny nataony namana tsy andrariny dia avela ny fahotanao. Rehefa mifona ianao. Akory ty olona mitahiry fahatezerana amin'olon-kafa, nefa mangataka fahanasitranana amin'Andriamanitra ho an'ny tenany. Tsy mamindra fo amin'olombelona namana izy, nefa mitaraina noho ny adosoan'ny tenany. Izy izay nofoana mitahiry lolompo, ka zovy indray no ahazo famelana ny fahotany. Tsarovy ny afaranao, ka atsaharo ny fankahalana. Tsarovy ny alovana amampafatesana, ary tandremo ny didy. Tsarovy ny didy,
ka aza manao andolom-po amin'ny namana, tsarovy ny fanekeny avondrindra ary modia tsy mahita ny fanevatevana anao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Something panay mas na bukul siret, cinten famili, iten samiapa. Tom kidanis pewa kanadam cha, Tuni fitin kali rip jadi buku. Something panay mas na bukul siret, cinten famili, iten samiapa. Something panay mas na bukul siret, cinten famili, iten samiapa. Berunit panay mas, ten panay mas. Don't
Feny fanahy masina vokoly rehetra sy ny teny tambiny fiteny samihafa. Feno ny fanahy masina, feno fanahy masina, feno ny fanahy Vaky teny masina faharoa, taratasy ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina havana, tsy misy velona ho an'ny tenany isika rehetra, na misy maty ho an'ny tenany, fa velona isika, velona ho an'ny tompo, maty koa, maty ho an'ny tompo. Koa amin'izany, na velona na maty isika dia ho an'ny tompo ihany. Satria i Kristy no maty sy velona indray, dia ny tompo ny maty sy ny velona azy. Zany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Iombatsika mianakavany ny tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina nosoratany masinday Matio, voninahitra ny eo anao ry tompo. Tamin'ny zany andro izany, nagnatoan'i Jesosy i Piera nanao hoe, tompoko, raha diso impiry amiko moa ny namako no tokony amela azy aho, hatramin'ny impito va? Dia hoy Jesosy taminy, izaho tsy milaza aminao hoe hatramin'ny impito, fa hatramin'ny 77. Koa amin'izany, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hamotipototra ny toe-pananany amin'ny mpanompony. Ary raha vao nanomboka nanao izany izy, dia nentina teo aminy ny anankiray izay ananany talenta iray alina. Ary noho izy tsy nanan-kaloha, dia nasian'ny tompony namidy izy sy ny vady aman-janany mba amin'ny fananany rehetra, mba agnifany ny trosa. Dia niankoka ilay mpanompo, ka nifona taminy nanao hoe, mba omeo andro aho, dia aloako daholo ny anao rehetra. Nangoraka ny fon'ilay tompony izany mpanompo izany, ka sady nandefa azy andeha no namony trosa taminy. Fa raha vao nivoaka ilay mpanompo, dia tojo ity mpanompo namany anankiray izay ananany deniezato. No raisiny tamin'ny tenda ilay io, ka nokendeny nataony hoe, haloavy ny trosako any aminao. Niankoka ilay namany, dia nifona taminy nanao hoe, mba omeo andro aho, dia aloako ny anao rehetra. Nefa tsy nety izy, fa lasa nampanao azy an-tranomaizina hambara-pandoany ny trosa. Nalahelo loatra ny mpanompo sasany no nahita izany, ka lasa nilaza izany rehetra izany tamin'ny tompony. Dia nampanalay ny tompony izy ka nilazany hoe, ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoka avokoa ny trosako rehetra taminao, noho ianao nifona tamiko. Ka moa tsy tokony amindra fo
amin'ny namanao va ianao tahaka ny namindrako foty aminao, dia tezitra ny tompony ka natolony ny mpampijaly izy ambara-pandoany ny trosa rehetra. Dia ho tahaka izany koa no ataon'ny raiko izay nandanitra aminareo, raha tsy samy mamela ny rahalainareo amin'ny fonareo avy ianareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Kristianina ava malala, araky ny averimberitsika fa indrindra taorinan'ny Pentekoty ary amin'izao mandavantaona zao dia entan'ny fanahy masina isika ka zary isika no Kristy velona eo anivon'ny mpiarabelona, antsoisika hoe Kristy mpiarabelona amin'ny olona, ary izay no azo lazaina koa ny midika hoe kristianina. Ka isaky ny alahady raha nasikaritra saritsika dia misy toetra anankiray ao amin'ny Kristy tiany Eglizy asongadina araky ny lohevitra atolotry ny Eglizy raha teo hodiny isika, ka io toetra ny Kristy io no irin'ny Eglizy ary ivelomatsika ka atonga sika ho kristianina, ho mpianatry ny Kristy, atonga sika ho mpiarabelo, ho Kristy mpiarabelona amin'olona eo amin'ny fiainantsika eo anivon'izao tontolo zao, na dia sy anisan'izao tontolo zao azy isika. Ka amin'izao alahady 420 mandavantaona izao dia toetra anankiray indray ary izay azo lazaina fa takin'ny Kristy ho an'ny mpianany no asongaditsika eto, satria tsy hoe nampianarin'ny Kristy fosiny isika fa i Kristy sy mba mpanao kombakambava ka niainany, ary azo lazaina aza fa toetra ahafahasika mampizoro manorina ny Eglizy olona, satria izany raha teo ny mpanjona ho antsika eo anivon'izao isika eo anivon'izao tontolo zao ho fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra moa no fanorenana Eglizy olo mifototra amin'ny fianakaviana Eglizy kely, ka io no manorina ny Eglizy fiombonana isika, ary ny fitambaran'ny Eglizy fiombonana no zary Eglizy fototra, ary ny Eglizy fototra mitambatra no zary Eglizy iraka, ary iraka mijara amin'ny vaovao mafaly eran'izao tontolo zao. Ireo rehetra ireo no ezahasika tokoa ho alalinina, ho diniana, ho fatarina bebe koa amin'izao synode fahafito zao, fa indrindra moa amin'izao dingana faharoa zao, satria sy ho tanteraka ny fanarenana ny tranobe iombonana raha sy mametraka ho filamatra ny fifamelan-keloka sy ny famindrapo isika. Ny toetra asongadina amin'izao alahady 420 mandavantaona zao ary sy ezahasika ivelomana amin'izao sika efa manakaikaiky ny synode izao, fa indrindra araky ny averimberisika matetika potika no nitraketraka avy amintsika ny ilay fifandraisana ny mahaolona mandrafitra ny mahaolona sika, dia ny fifandraisana amin'ny zavaboary, ny fifandraisasika eo anivon'ny fiarahamonina ary ny fifandraisana amin'Andriamanitra.
mitako fivampenitra mahery vaika vokatry ny fibebahana raha tiana anarina indray io fifandraisana io ka ivelomansika indray ny vokationsika raha tanteraka izay dia zary taranaka mpanorona tokoa isika fa sisanatrian'izany taranaka mandrava sy inona no any lalana mitondra an'izay fanarenana an'izay fa araky ny voalazasika teo raha mahay mifamela heloka mahay mampanjaka ny famindram-po izany ny fototry ny afatra ny Jesosy tamin'ny Piera ary amintsika ihany koa miatrika ny sinody amin'ny mahampanaradian'ny Kristy asika amin'izao alahady 420 mandavataona izao tanteraka eto zany ry kristianina havana ny fivelomansika ny vokationsika raha ny afatry Jesosy tamin'ny Piera no tanteraisika sy ny afatry ny Jesosy tamin'ny Piera io fa arak'izay voalaza ao amin'ny evanjely nanantona ny Jesosy Piera nanao hoe tompoko raha diso impiry amiko moa ny namako no tokony hamela azy aho hatramin'ny impito va dia namaly Jesosy ka nilaza mazava hoe izaho sy milaza aminao hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny 77 ny fifamelan-keloka zany dia sy impito fotsiny fa sy misy fety mety antany sika maninona ny toy izany araka ny voalaza sika dia sy maintsy miverina mivelona ny vokationsika ka io fivelomana ny vokationsika io ny vokatra ny famonjena nentin'ny Kristy ary sy ino io vokasion io fa noarin'Andriamanitra itovendrika amintsika ka Andriamanitra dia fitiava ka ny loharano sy fototry ny fifandraisana dia ny fitiavana ary ao anatin'ny fifamelan-keloka sy ny famindram-po miainga avy amin'ny Kristy zany zay le lazaisika rehetra zay ary fantatra sika fa tsy mba manao kobaka ambavy Jesosy fa niainany tokoa izay lazainy ka raha iresaka ny famelan-keloka sy ny famindram-po isika dia fantatra sika fa tena niainany Jesosy tokoa ireo teo amin'ny lakroa no ny baribary ny famelan-keloka ary namela heloka antsika rehetrarehetra izy ary nilaza tamin'ny mpamono azy raha eo baba avelao ny heloka fa sy fantatra n'izay ataony ary izy nifansika eo amin'ny lakroa no mpampiavana asika ny raha lasaka no mampivondrana mamparay antsika rehetra io indrindra ny lohevitra ny kongresy eukaristika amin'ny volana ho amin'ny taona ho avy fihavanana no manasitrana an'izao tontolo izao piraitam-posika ziaby zay no mahatonga amin'ny laza fa toetra fototra no banjintsika amin'izao alahady fa 420 izao indrindra ao anatin'ny fetrentsika ny sinody dinga ny faharoa izao ary eo mpanomanana ny fankalazana ny kongresy eukaristika tsy inona io toetra fototra hitasika ao amin'ny Kristy io fa i Kristy mamela sika ary sy indray mandeha fotsiny fa isanandro satria mpanota isika nefa raha mibebaka sika dia avelany heloka mandrakariva ny fanoharana nataon'i Jesosy no mampibaribary an'izany rehetra zany ary mampiseho tokoa ny toetra sika andavanandro ao amin'io fanoharana io no toetra sika ka mahatonga sika ho taranaka mpanapotika mpandrava mamono satria na dia voavela heloka azy sika dia sy mahay mamela heloka indrisy io no hitasika amin'ny fanoharana nataon'i Jesosy aoka moa hoenosika kely ary no izy sy nanan-kaloha dia nasain'ny tompony namidy izy sy ny vady aman-janany mba ny fananany rehetra mba hanefany ny trosa dia niankoka ilay mpanompo ka nifona taminy nanao hoe mba omeo andro aho dia aloky daholo ny anao rehetra nangoraka ny fon'ilay tompon'izany mpanompo izany ka sady nandefa azy andeha no namoa ny trosa taminy fa raha vao nivoaka ilay mpanompo dia tozy ity mpanompo namany anankiray izay ananany diany zato no resiny tamin'ny tendan'ilay io ka nokaindainy nataony hoe alovo ny trosako any aminao ny ankoka ilay namany dia nifona taminy nanao hoe mba omeo andro aho dia aloko ny anao rehetra nefa sy mety izy
fa lasana mpanao azy atranomaizina ambara-pandohan'ny trosa nalahelo loatra ny mpanompo sasany no nahita izany ka lasany laza izany rehetra zany tamin'ny tompony dia nampanalain'ny tompony izy ka nilazany hoe ry mpanompo rasy fanahy efa nafoiko avokoa ny trosako rehetra taminao no ianao ny fona tamiko ka moa sy tokony hamindra fo amin'ny namanao va ianao tahaka ny namindrako fo taminao de tezitra ny tompony ka natolony ny mpampijaly izy ambara-pandohan'ny trosa rehetra io ny toetrasika ry kristianina ava malala indisy impiry mo Andriamanitra ray be famindrapo mamelasika ary Jesoa nanolotra ny ainy teo amin'ny azo fizaliana fa indisy valifaty lolopo fialonana lainga fitapitaka no zary filamatra fiainasika ary milaza miara mahita isika fa io no mianaka amin'izao fotoana izao ary io no manapotika manimba ny fifandrisasika na eo anivon'ny fiainakaviana na eo anivon'ny mpivady lolopo valifaty fitapitaka lainga no mameno ny fosika tasika andreny erisetra sy vonolona sy ady esiaroa ary dia indisy izay manjary filamatra ho isika ka araky ny fananaran'i Jesoa tamin'i Pierre ary i Jesoa nanolotra ny ainy teo amin'ny lakroa teo kary raha mikasaka tokoa ny filaminana isika raha mikasaka tokoa ny fiadanana raha mikasaka tokoa ny fandriam-pahalemana amin'ny fiainasika andavanandro ka hatramin'ny fiainan'ny fiainakaviana ka hatramin'ny fiainan'ny firenena fandrina amin'izao fotoanan'ny krizy izao dia okary hiala amin'ireny sika hanao fivampenitra mahery-vaika ary izay nokatsaitsika amin'izao sinôda izao ka metraka ny fifamelan-keloka sy ny famindrapo ao anatin'ny fifanazana sy ny fifampitokisana ary ny fahamarinana ho filamatra ahafahatsika manarina ndray ity tranobe iombonana ity sy misy lalana hafa hoy ny Papa François raha te hita fiadanana sy fandriam-pahalemana isika raha sy mamboly famelan-keloka sy ny famindrapo aoka ho spesika mazava ny teny nataon'ny Papa mamboly zay de midika fa sy mandeha ho azy izay ezaka ataosika ifamela heloka ao anatin'ny fifanazana fifampitokisana ary fahamarinana izay fa tsy maintsy volena ary rehefa miteny hoe volena dia mitaky ezaka mitaky fifanabeazana mitaky fiaraha miroso fiaraha mandeha ary zay ny dikany hoe sinôdy miara-dalana ka izay no mahatonga asika eo anivon'ny sekoly mamboly manabe an'ireo mpianatra hatramin'ny mbola kely ka hatramin'ny lehibe amin'ny teny hoe izay manao ny marina no endry ary izay mavandy no adala ka izay indrindra ry kristianina havana aoka ny fosika izay efa indisy lo satria manjaka ao loatra ny lainga ny fitapitaka ny fisaraham-belasi ka lasa tahaka ny enitsika tamin'ilay evanjely mitovy amin'ilay mpanompo rasy fanahy ny fosika maharasy fanahy ansika ka izay indrindra oka hibebaka isika ary zay no ataosika amin'izao sinôda izao ka raha ty isika ilamina sy irindra ny fiainansika andavanandro miainga amin'ny fifandraisasika amin'ny zavaboary mandalo amin'ny fiainakaviana ka tonga eo amin'ny fiarahamonina de sy maintsy mamboly sy mampizoro tontolon'ny fahamarinana sy maintsy mamboly tontolon'ny fifananjana sy maintsy mamboly tontolon'ny fifamelan-keloka sy maintsy mamboly ny tontolo mahay mampanjaka ny marina ka ho tanteraka amin'izay nofinofisika zay averisika matetika dia ny fivelomansika indray ny vocationsika ao anatin'ny tena fihavanana sady kristianina malagasy mila fibebahana mila fivampenitra mahery-vaika ao anatin'ny fahamarinana izay ary mitaky fifampitoniana ao no ampanjaka asika ny fifamelan-keloka ny famindrapo ka asika onina sara ary ny lohevitra iainasika amin'ny kongresy ny fihavanana no manasitrana an'izao tontolo izao piray tampo isika ziaby Matthieu
toko 7-9 ary oka asongadiny eto fa tsy isika no nifidy an'io lohevitra io fa ny kongresy iresa-pirenena kanefa araky ny averimberiko matetika sy misy zavatra kisendrasendra ao amin'Andriamanitra ka izay indrindra to natao ary de zay ny aza ho ansika io lohevitra io ny fihavanana ary ampisika hoe ny fihavanana sady kristianina no malagasy no manasitrana an'izao tontolo zao piray tampo isika ambaran Jesoa amin'ny fiainany fa io ny lalana akanisasika amin'ny tena fampizorona ny fiadanana mitaky fanetretena sy fahasorana izany elemem-panahy izany ry kristianina havana amin'izao fehezahsika mba ho Kristy mpiarabelona amin'olona ka hitondra ny fahazavan'ny Kristy eo anivon'ny mpiarabelona ka afahasika mampitatra ny fanjakan'Andriamanitra aoka isika ry kristianina havana izay nidikany hoe Kristy mpiarabelona etanin'izay fahasoavan'Andriamanitra izay ahay famela heloka araky ny fampianarana atolon'ny Siraka ao amin'ny vakiteny voalohany ho indrindra i Siraka ao amin'ny vakiteny voalohany avelao ny nataony namana sy andrariny dia avela ny fahotanao rehefa mifony ianao akory ty olona mitahiry fahatezerana amin'olo-kafa kanefa mangataka fanasitranana amin'Andriamanitra ho an'ny tenany sy mamindra fo amin'olombelona namana izy nefa mitaraina no ny adison'ny tenany izay nofo foana mitahiry lolo-po ka zovindray no azo famelana ny fahotana azo raisina ho torolalana zany teniny mpaminany Siraka izany manambara fahendrena lalina sy hoe miankina amin'ny fahaizantsika zany ny famelan-keloka sy ny famindrapo ny hafa fa miankina amin'ny fahaizantsika manokatra ny fosika amin'ny fitiavana ary ny fahaizantsika mivelona ny fahamarina na zany aza de zava-dehibe takina ny tsy maintsy aezan'ny olona mamindra fo sy mamela ny namany tokony omenatra izay mangataka izany amin'Andriamanitra araky ny vavaka nampianarin'i Jesoa ao amin'ny raina any an-danitra oka ho anatra ho ansika ny fanaoharany nataon'i Jesoa sarovy ny hafaranao ka saharo ny fankahalana sarovy ny alovanao mampahafatesanao ka tandreminy didy hoy ny vakiteny voalohany raha ny vakiteny faharoa kosa indray ny taratasin'ny masindapoly no resansika manambara amintsika mananatry masindapoly mba hananatsika toe-panahy feno famarina eo amin'ny fiainantsika andavanandro fa i Kristy ny lalam-pamonjena antsika ka tonga ireo manodidina antsika alala fa i Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana raha velona ao amin'ny Kristy tokoa isika dia aoka ivelona injany ka hiala amin'ny lolo-po hiala amin'ny valifaty hiala amin'ny toetra izay sy mifanaraka amin'ny toetra ny Kristy aoka ho sarosika mandrakariva fa ry Jesoa ny fasina teo amin'ny azo fizaliana dia namela ny namono azy ary sy iza io namono azy io fa itsika siraikiraiky no ny fahotantsika ry Jesoa Kristy o ianao tokoa sy manao kobaka ambava ary zay ampianarinao ko ampianaro zahay araky ny afatrao tamin'ny Piera zay nanontany hoe ahoana ny momba ny famelan-keloko dia novalinao fa sy misy fetra ny famelan-keloko ary amin'ny alalan'izany no ahafahanay manorina fiarahamonina vaovao anjakan'ny rariny sy fifankatiavana ao anatin'ny fihavanana lay fihavanana marina sady kristianina no malagasy ka enganie amin'izao ezaka ataonay amin'ny sinoda izao ny fahasoavanao hanampy anay iroso amin'izany masiny marireny reny mpampiavana tokoa ianao ka ampianaro ary zay ho mpamafy famelan-keloka sy famindrapo ka anjaka amin'izay ny fihavanana tena kristianina no malagasy masinday Josefo ray mpiaro ny eglizy ianao lehilahy marina lehilahy tia vava ka mivavaha mba hazoto am-polo famelan-keloka sy ny famindrapo ny fianakaviana eglizy kely rehetra aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra
miaraka amitsika noho izy roatsika sandivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantony tsara raha n'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarzon eto amin'ny radio Fania.